efa alina trano niarahanay aminao amin'ny izao herinandro vaovao izao manolotra niarahaba tsotoklasy tsotoko vavy raha mikasika ilay andian-drahona izay hitantsika atato amin'ny alakan-drano amin'ny Mozambika tato dia mitondra orana betsaka ny amin'iny amorontsiraka andrefana sy atsimon'nosy iny izy izay arahana rivotra eo amin'ny 80 kilometatra isan'ora sy tafiotra mihoatra ny 80 kilometatra isan'ora noho izany dia angaviana indrindra ireto distrika tononoko manaraka ireto mba ampiatra avy hatrany ny afepetra ny filazana loza fanerana na ny filazana miloko maitso toy ny any Besalampy, Maintirano, Ansalova, Belotsiribina, Morondava, ny any Mahabo, Manja, Morombe, Toliara voalohany sy faharoa ny any Betoky Atsimo, ny any Ampany, Bekily sy ny any Mbovombe dia pakatra ny Tsiombe any zany ho an'ireo mpampiasa ranomasina kosa dia iangaviana indrindra tsy iandrika intsony satria dia mety aheriny ny ranomasina vokatry ny fisokan'ny rivotra ny manomboka any amin'ny Besalampy ka hatretỳ Taolagnaro aty ary miainga eo Taolagnaro hatretỳ Mahanoro. Izay ary no ela fa iny avy hatrany no hidirantsika amin'ny mety toetry ny androntsika ho amin'ny rahampitso maraina hilasaka ny sisan'ora natandrifindrahona ny amin'ny morontsiraka Boeny sy Sofia iny ho avy kosa ny orana any any Atsimo andrefana Menabe sy Melaka dia hipakatra any amin'ny Androy sy Anosy any zany volalovandrahona kosa ny andro any any Vadivavito Vonany any aty Atsimo Atsinanana sy ny any Yorombe any hibalika ny masoandro any any faritry Sava sy distrikany Antalahiny fa ho an'ireo faritra sisa kosa dia mety fandimbiasan'ny rahona izany raha ho an'ny tapany hariva kosa indray arany dia omaina ny andro any any amin'ny faritry Sava Analanjorofo ary Toamasina ho avy kosa ny orana tandrifindrahona mety farankotrika ho an'ireo faritra sisa fa mety ho betsaka kosa ny firotsaky ny orana ny any amin'ny tapany Atsimonosy ny toy ny any Atsimo andrefana Anosy ary Androy mahakasika ny maripana kosa indray ara dia vinavinaina 14 degré Celsius ny farany ambany indrindra ho amin'ny rahampitso maraina izay hitantsika aty amin'ny faritry vakina karatra aty 12 degré Celsius kosa zany ho antsika eto Analamanga sy Fianaratsoa 13 degré Celsius kosa ny maripana farany ambony indrindra vao vinavina ho amin'ny rahampitso izay hitantsika aty Taolagnaro aty raha toa ka manodidina ny 19 hatramin'ny 17 degré Celsius zany ho antsika eto avoatany raha toa renao manam-paniriana ny isidina ivelany Madagascar dia omenanao araka izao ireto toetry ny andro ireto hibalika ny masoandro ny any Paris fa mety hifandimbiasan'ny rahona zany ho an'ny Milan, Johannesburg, Nairobi ary Bangkok. Anao orana tandrifindrahona kosa ny andro any any Maurice fa mety harankotrika zany ho an'ny Comore hibalika be kosa ny masoandro ny any Seychelles sy La Réunion. Dia izay ary mahakasika ny vaovaon'ny toetry ny androntsika ho amin'ny rahampitso misaotra anao naraka ny fandarana hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa indray.